Ampifaliana trano ry havana no iarabanatsika amin'ity androany ity ary irariana ihany koa ny soa rehetra sy ny fitahin'Andriamanitra mba hampiadanana ao amintsika tsirairay avy. Any amin'ny toerana misy anao any ianao tahaka nataontsika tamin'ireo andro anankiroa teo aloha dia manasanao mba hanondrika aloha fa iombavaka isika amin'ny mialohan'ny anombohana izao fotoana izao. Ivavaka isika. Andriamanitra tsy toza any an-danitra misaotra satria noho ny fitiavanao dia mbola tafahoana eto izay afaka miaino amin'ny lalondra-peo any amin'ny toerana misy tsirairay avy any ary afaka ihany koa manaraka izao tambazotra serasera izao mba andraisana ny fampaherezana avy aminao. Koa miantso ny anaranao zay mangataka ny idiranao an-tsehatra amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra dia mba hamezanao ny teny eo amin'ny molotra mba hiteny araka ny sitraponao fa tsy araka izay mety ho fahalalana sy fahaizana izay bitika ihany. Ary mangataka aminao ihany koa mba hanokatra ny fosiny saina mampanahiny izay miaino mba hitondra fahasoavana mitombo amin'ny famonjena ny fandrenesana sy fanarahana izao fotoana izao. Dia tononona sy irina ary angatahana amin'ny anaranao izany Jesosy Tompo ity. Mamelany eloka tsirairay avy mba ahafahany teninao mandeha sy hanasitrana anay. Amin'ny anaranao Jesosy no hanao vavaka. Amen. Ny Jaona toko fahaefatra dia miresaka ny amin'ilay vehivavy Samaritana sy Jesosy Kristy ny amin'izany. Raha somary fitipitinina ny tantara dia tahaka izao no zavatra niseho rehefa atoandro ny andro dia tonga teo amin'ny fatsakana anankiray izay atao hoe ao amin'ny Sikara i Jesosy Kristy sy ny mpianatra. Ary satria moa atoandro mitatao-vonana ny andro ora fahaenina hoy ny tenin'Andriamanitra araka izay hitantsika amin'ny 9 amin'ny Jaona toko fahaefatra io, ny andro dia naona ireto mpanao dia lavitra ireto ary naona tahaka izany koa Kristy. Sasatra izy araka ny voalaza eto anatin'ny soratra masina dia nipetraka teo amin'ny fatsakany Jakoba araka izay filazana azy io. Ny andro izay patsaka mba analany etaeta amin'ny rano izay sotroina eo. Fa ny mpianatra kosa dia lasa nandeha nakany an-tanàna mba hividy sakafo azo hohanina ary tanànany Samaritana moa zany no andehanana mividy sakafo tamin'io fotoana io. Ny zavatra miseho eto zany dia izao, naneo Kristy fa naona mangetaeta sasatra izay mampiseho ny maha-olombelona azy zato isan-jato izany. Izay matetika ny vetesina ao amin'ny filazantsara anankiray hoe zanak'olona. Ilay Kristy tonga nofo sy rà. Ilay Kristy niaritra zavatra nieretantsika tao amin'ny nofo amin'ny maha-olona azy ihany koa. Eo ihany koa nefany araka ny tokony ho fantatsika dia izao, Kristy koa dia zanak'Andriamanitra, Andriamanitra zato isan-jato. Tsara ny manamarika fa misy fotoana ampiasana ireo eo amin'ny fiainan'i Kristy. Fotoana anankiray izy rehefa mampiasa ny maha-Andriamanitra azy dia rehefa amaha-olana antsika olombelona. Rehefa anao zavatra ho an'ny olona, rehefa anasoany olona, anamaivana ny fahoriana sy ny fangirifirin'ny zanak'olombelona dia ampiasain'i Kristy maha-Andriamanitra azy. Fa rehefa ho an'ny tenany dia ilay maha-olona azy mihitsy no entiny miaritra izany zavatra izany. Isika izao nahita omaly
fa tao anatin'ilay sambo kely dia natory Jesosy satria reraka izy. De taka le ataontsika rehefa reraka de matory sasatra. Eto indray izy zany de sasatra fa le fasasarana eto dia anoanana miaro etaeta tao amin'ny maha olona azy izany. Tsy nampiasan'ny Andriamanitra azy izy eo amin'le fatsakana hoe tonga de misy sira amin'ny miainga de tonga dia afaka etaeta izy. Na tonga de hoe noana izy dia nanao tahaka ny namokisany olona tsy omby 5,000. Lehilahy io zany raha miampy ny vehivavy manambady zany reo de ray alina. Raha ohatra niteraka ray farafakeliny de olona 5,000 Israela zany no vokisan Jesosy tamin'ny mofo 5 sy azan-drano 2. Tsy nampiasa an'izay Kristy na de noana reto. Satria nataony izay atsapana fa miaritra zay retantsika izy, miaritra zay retanao izy. Mba hahafaha miteny efa neretako izany rehetra izany. Ary de izay marina tokoa. Efa nandarovan'i Kristy daholo no mety olana zay mahazo atsika rehavana. Fa raha nampiasan'ny Andriamanitra azy izy tamin'izay fotoana izay dia tsy afaka hiteny an'izay izy hoe efa neretako, efa niady aho, efa nandresy aho. Ary tokony andresy toy izay koa ianao raha miaraka amiko rehavana. Ohatra anankiray koa de Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia ahoana? Tsy teo amin'ny hazo fijaliana maromana kokoa fa tao amin'ny Getsemane de hoy izy hoe raiko raha sitraka ao de sory amiko ty kapoaka ity. Kanefa aoka neny sitraponao ny atao fa tsy ny ahy. Zay mba fanirian'le nofo satria mafy de mafy nahazo azy teo amin'ny Getsemane. Fa de napetrany izay zavatra izay. Zany hoe niaretany ihany zany fijaliana sy fahoriana. Mbola tsy nahita olona hoe lasa rano dinitra nivoaka amin'ny tarehiny. Nesolona tsemboka de dinitra lasa rano nivoaka. Mbola tsy nahita an'izany afa zany. Mafy tsy zakan'ny olombelona izay niaretan'i Kristy. Ka andeha isika iroso ny amin'ny toe-javatra izay nisy eto. Hoy Jesosy hoe omeo aho hosotroko eo amin'ny 7 tam'ilay vehivavy Samaritana. Io zany le maneho mahazanak'olombelona azy. Ilay niaritra ny etaeta ihany koa. Tahaka ahy sy tahaka anao. Niaritra anoanana tahaka ahy sy tahaka anao. Teo zany no nanehoan'i Jesosy ny olombelona azy. Teo le ila maha olombelona azy. Ary ny ila Andriamanitra azy koa zany eto amin'ity anankiray ity zay miara-seho eto dia hoy Jesosy eo amin'ny 7. Eo amin'ny Jaona 4:7. Rehefa nandeha niresaka dia izao no tenenin'i Jesosy. 10 no marimarina kokoa de hoy Jesosy raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay sy izay miteny aminao hoe omeo aho sotroko dia ianao no nangataka taminy. Ka nomeny rano velona. Le rano velona dia tsy ampangetaeta itsony. Zay le tiany Jesosy. Izany hoe tsy mitovy an'le ao anaty fatsakana. Raha misotro ao na migioka afaka etaeta de mbola angetaeta rehefa avy eo. Tsy izay le tiany Jesosy omena ty vehivavy ty fa izy de manome rano velona izay oloa rano boboka ao anatin'izay mandray azy. Izay le nampiasain'i Kristy. Mahandriamanitra azy rehavana malala. Ilay mahandriamanitra azy no nampiasainy teo amin'izay. Ny zavatra tianao resahana de izao firifiry moa fa namangetaeta kehitriny. Firifiry no maniry mba ho afaka etaeta, mba ho afaka mba afaka isotro eo am-pototry ny loharano velona. Kanefa de izao mibanjina zavatra lavitra. Satria rehefa nandeha niresaka de inona nataon'ilay vehivavy? Ianao fa mitovy amin'ny Abrahama zay rahaitsika, razambentsika sy ny sisa. Ohatra ny tehiteny hoe Abrahama zany iny tena ny ananandraina sy ny eritreretina hoe tena lehibe amin'ny ara-panahy mety hamahan'ny olana. Zay moa zany ny andry Samaritana ny tamin'izay fotoana izay. Jesosy Kristy dia milaza fa tsy tokony handeha lavitra isika. Tsy tokony hitady eto sy eroa. Amin'ny Romanina 10:9 sy ny 7 de misy izao teny izao. Romanina 10:9 sy ny 7.
toko 10, 15 dia misy zao teny izao eny atompontsika ny 15 kanefa somary isy ajantsika ihany ny teny sasany zao ny vaky ny teny aza milaza ao am-pona hoe iza no hiakatra any an-danitra dia ny ampidina Kristy zany na iza no hidina any amin'ny lalina dia ny ampiakatra ny Kristy avy any amin'ny maty zany. Eo akaikinao ny teny dia eo am-bavanao sy eo am-ponao. Raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia vonjena ianao ry havana. Tsy mila mandeha lavitra isika, tsy mila mitady lavitra isika fa eo akaikinao, eo am-bavanao, ao am-ponao ny teny araka ny voalaza ny soratra masina teo, araka ny voalaza tao amin'ny Romanina teo, ao am-ponao, ao an-tsainao. Tsy mila mandeha lavitra isika satria Jesosy dia miteny fa na mivavaka ary isika dia tsy mila manao tahaka ny ataon'ny Samaritana teto hoe eto amin'ity tendrombohitra ity na tery. Ary Jesosy dia nilaza izay fotoana tamin'izay fotoana izay fa ho avy ny andro izy. Eo amin'ny 9:20 dia zao no vaky ny teny. Ho avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no ivavahanareo amin'ny iray. 17:20 fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana fa ny iray koa mitady izay mpivavaka aminy tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Mety maheno ianao hoe misy mivavaka mandeha ho ary izy andeha ho ary. Kristy dia nilaza fa raha hivavaka isika dia midira ao an'efitrano dia ao miresaka amin'ny rainao izay any an-danitra. Ataovy aloha izay dingana fampianarana ny vatana ataon'i Kristy izay dia afaka mandeha amin'ny toerakafa indray tsika raha fa afa-po ny amin'izay. Fa mamiteny Jesosy eto hoe ho avy ny andro tsy ariana ary tsy any tendrombohitra ny any Jerosalema. Raha Jesu Kristy. Aoka Kristy mba iseho amin'ny fiainanao ary ahafahanao mandray ilay loharano izay ahatonga anao afaka hetaheta ary ahatonga anao isy loharano boboka koa ao anatinao ry hava-malala. Ankehitriny dia miteny amintsika koa Andriamanitra fa misy zavatra izay tokony ho fantatsika manoloana izay zavatra voalaza teo izay. Izao mantsy no voalaza ny tenin'Andriamanitra izay miresaka ny amin'ny toe-javatra izay niseho zany. Ilay vehivavy dia hita fa tena nangetaheta ilay loharano, nangetaheta ilay rano izay nitenen'i Kristy. Fa izao i Kristy dia tsy miteny akory fa ny ranonaina izay omeny dia ampy ho an'ny izay mandray azy rehefa migoka io. Izay mandray ny fitiavan'i Kristy dia maniry bebe kokoa hatrany. Ary rehefa mandray an'izay loharano izay izy dia tsy hitady zavatra hafa intsony. Tsy manintona azy intsony ny harena, ny voninahitra, ny firehariany eto amin'izao tontolo izao satria efa misy an'ilay loharano-piadanana mivoaka sy miboboka avy ao anatiny. Izay mitady ampitony ny etaetany amin'ny loharano izao tontolo izao dia hisotro. Nefa ngetaheta indray ary tsy ho afa-pony amin'izany. Ary traiza tsy afa-pony olona. Maniry zavatra hitondra izay ilain'ny fanahy izy. Misy zavatra ny olona rehetrarehetra io zany dia manetaheta eo amin'ny fanahy. Maniry zavatra izay tsy hainy mamaritra azy. Fa Kristy miteny hoe ny fiadanako no meko anareo. Ile loharano velona izay tian'i Kristy omena antsika ry havana. Maniry zavatra hitondra izay ilain'ny fanahy ny olona rehetra. Anankiray ihany nefa no afaka ame izany. Izay ilainy izany. Ny ilain'izao tontolo izao sy ny ilain'ny firenena rehetra dia Kristy ry havana. Mino fa izay koa ny ilainao.
amin'ity androany ity. Kristy ilay manome antsika ny zavatra ilain'ny fanahy, ny zavatra ilay mampangetahetatsika fatratra eo amin'ny fiainantsika. Amin'ity hariva ity dia firariako fatratra ny mba hananantsika hetaheta marina tahaka ty vehivavy Samaritana ity, izay rehefa nifoazan'i Kristy izay filana tao anatin'izay dia naniry fatratra an'izany izy ary nomeny Kristy ilay loharano velo izy tonga loharano boboka tao anatiny. Andriamanitra ny hitahantsika ka hitoetra ao amin'ny Kristy isika, andray ary higoka isan'andro ilay loharano velo satria ahatonga hetaheta eo aminy intsony. Ary hivavaka isika tompo. Tompoka any masina sy tsara indrindra raina izay ny an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anao satria nomenao vahaolana indray ihany amin'ity androany ity. Fa tsy mofo ihany ny veloman'ny olona, ary tsy mofo ihany na ny rano izay isotroana avy amin'ny loharano eto amin'ity tany ity no mahafaky hetaheta, fa ny loharano velona izay Kristy mihitsy anafaky hetaheta ny fanahy izay mihoatra lavitra ny zavatra misy eto amin'izao fiainana izao. Ka misaotra Tompo, aoka mba omena izany isan'andro izay, dia tsy hanahy ihany tebiteby ny amin'izao fiainana izao, fa ianao no mandray an-tanana ny mombanay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo ity no hanonana ny vavaka. Amen.